Miarabantsika rehetra amin'ity aliny sabotsy fa 5 ny volana aogositra 2024 ity. Tonga soa indray tompoko vavy sy tompoko lahy ato anatin'ny fandaharana aleoresahana hanao ny sehatra eto amin'ny record Madagasikara izay toy ny mahazatra moa resahantsika betsaka mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ho voaresaka ny politika, ny toe-karena, ny sosialy ihany koa ho atambatritsika eto anatin'ny fanehoan-kevitra ho an'ny anioalina izany vahiny nasaina manokana hitondra ny heviny ato anatin'ny fandaharana amin'ity alina ity. Andriamatoa Tina Andry izy moa izay tale jeneraly ny Invest Madagasikara fa mpamakafaka politika ary efa andresaka betsaka ihany koa mahakasika ny toe-karena tsy vaovao loatra ihany koa amintsika mpanaraka ny fandaharana sy ny any amin'ny fampahalalam-baovao rehefa miresaka manodidina izay. Tonga soa tompoko ato amin'ny record Madagasikara ato anatin'ny fandaharana aleoresahana anao sehatra. Miaraba anao Manoa dia miaraba ny teknisianina miaraba nareo atao amin'ny record elaela tsika tsy mifankahita ary fandarana manokana hoe ianao zava-dehibe ny fampiresahana androany za mo rehefa nanoka tena hoe za tsy tady toerana amin'ity fanavaozana ity fa andeha hanompo tanindrazana amin'ny resaka fandrarana de tsy de tiako tsony le mampifangaro amle resaka politika sy fandrarana. Androany moa natsonareo be koa nangataka amin'ny mba ho fanehoan-kevitra de izay saorana voaray reny de tonga me zay mba taleta sy zay mba fahaizana kely men'Andriamanitra hifampizarana ho an'ny mpiarabelona. Ankasitraninao tompoko namaly ny fanasana tamin'ity alina ity ny fanontaniako avy hatrany angamba araka ny nambarantsika teo ny fiainam-pirenena amin'izao fotoan'izao somary mafapana ny amin'ny resaka firosoana makana amin'ny concertation nationale izay tena andrasan'ny rehetra ho amin'ny famaritana izay hitondrana ny firenena aorian'io concertation nationale io efa ny fanarahana hatrany amin'ny voalohan'ny fanavaozana izy io. Farany teo dia nisy ny concertation andreo tanora mialohan'ny hirosoana makany amin'ny concertation nationale io ary somary niteraka ady hevitra sy fanehoan-kevitra maro teto amin'ny firenena ny ataontsika hoe hevitra nivoaka tany amin'ireo tanora satria dia nifidy izy ireo ny amin'ny hoe atao état fédéral sa atao état unitaire no mety eto Madagasikara. Hevitry ny tanora moa iny fa na izany na tsy izany hoentina ny anatin'ny fitoanan-doha-pirenena io hevitra io mahakasika ny hoe mety hamaritana ny Madagasikara hijanona ho état unitaire sa hiroso makany amin'izay io ho état fédéral izay. Manao ahoana ny fijerinao an'izay na ny hevitrao tompoko mampandalina politika sy mpamakafaka politika? Raha mafampana tokoa izy io tatoato Manoa dia za koa rehefa manaraka ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika isan-karazany na ny mpandraraha dia ohatra mahita hoe ohatra misy torapo ihany le izy. Ka eto zany de mba hitondra fanazavana ialako tsiny aloha tsy hoe le teny vary amin'anana zao moa fa andron'le fanagasiana tsy hoe sanatria hoe manana complexe na mizesta fa iny aloha ny fahatsorana le fitenena fa tsy hoe francophone ka tsy asiako excuse iny fa tonga de alefa fotsiny le izy à la portée en tout le monde ny zavatra ho azavaiko eto ary ho raisiko adidy zany zay mba fahaizana kely araka le teniko hoe zay mba pikafo men'Andriamanitra. Raha ny resaka hoe fédéralisme aloha na ny état unitaire tsika amin'izao fotoan'izao dia misy mahatsara misy maharatsy azy daholo. Any angamba tonga de diako tenenina za tsy tonga de hiteny hoe ratsy ny fédéralisme na ratsy ny état unitaire fa misy mahatsara maharatsy azy. Zay zany aloha tiako tenenina. Raha ny zava-misy eto Madagasikara aloha tsika zany ao anatin'ny état unitaire zao dia ny zava-misy amin'izao firotontsika teto tamin'ity état unitaire ty inona ny tsy mampandroso atsika. Zay aloha raha atao anaty latabatra boribory zay. Dia ny zavatra hitako de eo le resaka décentralisation zany io tsy mety mipetraka mihitsy. Ary zay ny anisan'ny tena zavatra tena manahirana eto amin'ity firenena ity satria tsy mifandanja le izy. Zay zavatra zay zany tokony ho ampiharina amin'ity état unitaire ty satria lasa misy ny zanakiala hafa ary misy ny toerana mandroso misy ny toerana tsy mandroso. Ka zay zavatra zay zany alao tena mba
ho tazominy zay mba mpitondra resaka décentralisation. Marina nge le tenin'ny rahala tany ivelany hoe anao passeport any amin'ny province ve de hiakatra aty tsy le olona any amin'ny province efa sahirana de mbola hiakatra aty ve anao passeport. Zany zavatra zany tsy fantatro hoe inona ny tiana tanterahana an'izany. Anao taratasy kely ianao de miakatra aty le olona de nefa ny fahasahiranan'le olona miakatra aty. Zao mo heureusement vita ny lalana fa na ny fiakarana na ny embouteillage eto Antananarivo ianao koa miditra borao mbola ampiandrasana mbola sanatry koa mbola mandeha koa mikolikoly efa miady amin'ny kolikoly tsika fa zany apetraka daholo zany ambony latabatra. Ka zay zavatra zay zany anisan'ny sakana lehibe ary anisan'ny am'izao fanavaozana zao mba angatahana mihitsy mba ho ampiarina le resaka hoe décentralisation. Fa tsy mamenatra nge zany mano zany hoe vokatry le tsy fisian'le décentralisation hoe any Tamatavy poro anisany hoe mampiditra vola amin'ny fanjakana nefa ny mairie ao Tamatavy tsy maloka raha manampiasa manahirana nge zany satria angonina aty daholo le vola tsy fantatra de le fitsinjarana azy. Iza mo firminy olona reo le maire isan-karazany reo no migadra satria am'le resaky subvention kely tsy ampy tsisy dikany iny. Ka zay zavatra zay no tiako ho tenenina ohatsindrina hoe tiana aloha raha ohatra hitazona ny état unitaire ty tsika de tsara ho ampiarina le resaka fitsinjaram-pahefana. Mazava be satria manahirana raha izany mipetraka any anao re taratasy rehetrarehetra ianao ninninona taratasy misy le hoe branche any amin'ny province sy ny anina fa eto ihany mandray ny décision mandray ena lisy mba misy zavatra mila fitaraina eny anao sy ohatrohatran'izany de eto daholo le olona rehefa efa sahirana. Zay zany ny aloha amin'ny resaka état unitaire. Eo koa raha ohatra tsika hiditra amin'ny resaka hoe ohatra zany hoe amin'ny resaka état fédéral mbola tsy zao zany tompoko zany état fédéral zany. Za mo tany Asie no nandaniko ny fotoanako sy nesako de hitako tsara ny fandehan'zany resaka hoe inona zany hoe fiatraikan'zany fitantanana fédéral zany any Asie. Voalohany indrindra aloha raha eto Madagasikara ampiarina zany de mbola lavitry ny kitainy afo. Ilaina aloha ny budget autonome amin'ny faritra rehetra. Zay aloha ho an'ireo tanora sy ho an'ireo mpanao politika aza mampijabaka fotsiny nareo satria raha tsy misy ny fitsarana amin'ny resaka hoe autonome zany hoe ny resaka fampandrosoana rehetrarehetra tokony hitovy daholo. Zany tsisy mahamenatra akory nge ny any amin'ny faritra hoe tsy mitovy mihitsy ny qualité na piasa any amin'ny faritra sy ny aty mialatsiny tsy manambany sa eto amintsika eto daholo nge serasera rehetrarehetra eto daholo nge na ny gazety na ninona eto mbola mandefa gazety makany amin'ny faritra vaovao androany raha afaka apitsy vao tonga any amin'ny faritra mahatsikaiky zany. Eto misy ny télévision ena manjery tokony mitovy daholo niveau d'information. Zay tsika vao miroso ary ireo état fédéral ndreo efa nandeha manjatonjatony taona reo zay vao nandeha amin'izany état fédéral zany. Ka zay zavatra zay zany zay raha hoe hofitiniko fa raha lefa deta eny tsy ho apeto ny andro mano fa mila aloha budget autonome ary mitovy ary ny infrastructure za zao te hiteny raha za mahita ny ohatra hoe any Singapour za mo tany Singapour mafana de mafana noho ny aty ny any. Za zao mahita hoe anisany ohatra hoe any amin'ny province na le ankizy mianatra any ary mafana be ao amin'ny école tokony mba asiana le hoe ventilateur sy ny ohatran'izany. Zay nge de anisany hoe manao ny asany amin'ny province amin'ny telo de mijanona zay de efa tsy mitovy le vitesse eto voatany sy any amin'ny faritra tokony ho ampitovina daholo zany. Ty Madagasikara ty manan-karena ozy izy fa mila amboarina aloha le infrastructure amboarina daholo ny tsy ny lalana ihany io fa na amin'ny fomba fiainana na ny rehetrarehetra mila amboarina aloha. Ary raha izao etatsika zao sanatry mivava nandeha amin'ny resaka état fédéral za hiteny aminao fa tena zava-doza satria ohatra fotsiny hoe misy nge Tananarivo aloha misy tsy ho very amin'izany eto be de be entreprise fa ohatra hoe Tamatavy zao mivolana de ho tazominy mivolana de inona niakatra aty amin'ny centrale de inona ny Fianaratsoa tsisy ninina de inona no atao amin'ny Fianaratsoa de zavatra ho ataon'ireo zany raha hoe atsangana zay état fédéral zay de hoe bon zay entre investisseur wakaty ampiasany ohatra hoe efatra atsimo iny zao manan-karena renany kibony tany de za miteny aminareo fa tsy ho voafehy zany
na de hoe misy ary le hoe pouvoir central ty amin'ny Foibe ekeko zany ary de ho raikitra ny famaliana de raikitra ny adatrano eto mefara amin'ny ado an-trano io za tena miteny anareo am'zany tsy izao zany fa mila fanomanana ekeko nge nareo mpanao politika ekeko zany plika atsika olona mifankalala ary olona mpinamana fa mba hoe manana fitiavan-tany nareo te ampandroso ny fatotra ary aloka aloha le resaka hoe firazanana sy ny hoe aloha ajanona reny tompoko aza sina resaka an'iny samy malagasy tsika oka tsy asina n'iny resaka iny mihitsy ny tanelana sy ny avoatany samy malagasy tsika aza sina resaka an'iny mihitsy zay olona miresaka amin'iny de olona mpanoharina amiko samy malagasy tsika afaka miresaka ka hoe tokony zany hoe ty tanindrazana koa reo fa mitaky ny resaka anina federaly ndreo nge mba ty tanindrazana koa satria te hampandroso ny faritra misy azy izy soreny izy satria mivangongo eto amin'ny voatany daholo le pouvoir rehetrarehetra ary mba te hitatana koa izy de inona zany no tokony atao am'ty le aty amin'ny pouvoir central zarao le fahefana tompoko samy mba te ambandray anjara am'ty resaka fampandrosona an'ty fireneny ty daholo tsika menakavy zarao fa tsy hoe de rakotony eo de zanaky rakotony mandimy de zafikely rakoto de neo ihany de cercle vicieux eo amin'ny fitondrana de rabeny mitondra de cousin ny ary amin'ny ministère de cousine ny ary amin'ny anina de zanak'anabaviny de zian'ny anina manahirana efa mandeha zany resaka zany am'izao fotoana zao potsisina tena tsy mety zany aloha mba andeha amina resaka compétence ala izy mandeha mba malahelo any ako ty resaka inona resaka langage mamina resaka miaramila zao no mivola aloha any amin'ny polisy zao no mivola aloha lasa fianakavian'ny polisy any tafiditra ao anatin'le resaka anina polisy zany hoe fianakavian'ny polisy de inona tsony le dilanao aloha tena resaka mangarara ary raha ty hampandroso ty firenena de zavatra anankitelo no tiako tsipiana eto resaka fitsarana infrastructure zay zava-dehibe de ny resaka lalana reo telo reo zava-dehibe raha ty hampandroso angana an'ty firenena ty tsika efa mandeha daholo reo zany efa manao ezaka tsika am'izao fotoana zao zay le antsona hoe fanavaozana manao ankasitrany ianao mitondra an'izay hevitra ao zay maro no mitovy hevitra amin'ny tian'Andry mahakasika an'izay hoe tsy mbola fotoana tsy mbola zakany malagasy ny rosoana amin'izay état fédéral na fédéralisme izay fa somary nresaka ianao tao anatin'iny mahakasika ny hoe tokony hitovy tantana ny fampandrosoana ny faritra rehetra eto Madagasikara mba tsy hisian'ny mety atsiaro tena hoe misy tombo siala sy izay fivangongon'ny fahefana izay fa rehefa miresaka mahakasika an'izay de miresaka sika mahakasika ny toe-karena mifaningotra betsaka mahakasika an'izay fiainam-pirenena izay ianao natao hoe tena nandray anjara betsaka tamin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny orinasa fakaba na ny zone franche teto Madagasikara izy ireny izay miteraka asa maro ary ny sehatra tsy miankina de saika any amin'io zone franche io avokoa no mahita asa am'izao fotoana izao re sarababem-bahoaka amin'ny ankapobeny misy fiantraikany betsaka zany amin'ny toe-karem-pirenena sy ny sosialin'ny mponina sy ny fitantanana ny firenena mazava ho azy izay zone franche izay na eo ary an'ireo karazana hoe fanakianana maro mety mipetraka ao anatin'ny fepetra mahakasika an'ireny zone franche ireny azonao azavaina ve tompoko ina no asa tena nataonao tamin'izay fampiroboroboana ny zone franche izay misy ilay fanitarana roa taona indray amin'izao fotoana izao ino ny hevitrao mahakasika an'izay ay marina zany Mano tamin'ny fitondrany amiraly dia ny tenako aloha Tinandry no nanangana ny tsy hoe nanangana moa zany fa anisan'ny hoe ahoana re zany nanao ny relation diplomatique atsika Singapour Madagasikara Sri Lanka aloha mba ho resahana eto zany aty fotoanany zao rehefa nitsangana io de tamin'ny andron'ny amiraly dia tany azimo niroborobe resaka tany tsy inona tena nandeha io resaka zone franche io dia tamin'io zany mba nanao deal zay sy ny amiraly za moa dia tiana ny anarako fa mifiantsony ahy hoe Zaheme izy mo vazaha manao kolonina iny de natsony ahy hoe Zaheme tamin'izany fotoana zany talohan'ny 2000 teo le izy
mba misy zavatra mba mpanovoko anao izy izy amin'ny resaka momba ny fampiroboroana hoe zanany moa ny asa tany amin'ny ambasady tsika tany Amerika tany ya tamin'izany fotoana zany de teraka tamin'ny andro Bill Clinton le hoe Africabile présidence zay zany izy io zay ny anarany izy io tamin'izany fotoana zany dia mba hanao dilyntsika sy anao izy izy za aimé mba hitona an'ireo zone France reo satria mba hiteraka asa eto Madagasikara zay zany ny tantaran'izy io eno monsieur le président fa anao zay vitako ako anao zay vitako de rehefa natsangana ny consulat tany Madagasikara de tany Singapour de nandefa délégation nanafonja tany mihitsiny Andriamatoa Filoha zany hoe mba natao nakotrokotroka zany ny fanasana zany représentant fa tsy za akory ny consul zany représentant fa fiantson'ny olona moa zany consul zany vice consul tany dia tonga tany tsisy nalala zany Madagasikara zany heureusement moa nisan'ny Air Madagasikara tany vao tonga tany fa nisan'ny nanampy betsaka tamiko le fisiny le film le pingouin syndaniona tamin'le mpandraraha amerikanina izy io satria tsisy mahalala za Madagasikara zany tany dia io no mifampidinika ny raisiko tao ampiasana tao a Singapour tao amin'ny consulat de io no nampahalala Madagasikara tsy resany de lasa malaza be Madagasikara zay angamba no nanisany hoe nanamora ny asako dia tonga reo mpandraraha avy any Inde, Malaisie, Singapour amin'ny mpandromomba zone France zany dia zany mba facilité an'zareo nakaty Madagasikara ary tamin'izany fotoana zany fa misy remarque kely ty mba nangatahako tamin'ny monsieur le président hoe mba sy facilitation ny fananganana an'le izy de tonga moa de nikena tamin'izany le hoe admission temporaire zany hoe tonga de afaka miasa zany tamin'izany andro zany nananganana ny zone Forelo, ny Filatex, ny tany Mbobao, ny tany Antsirabe. Tany Antsirabe tsisy tsony ny tsy anasa tamin'izany fotoana zany mba fotoana zany mba ilazako an'izany androany eto aminareo eto amin'ny Lekoro. Ary dia nafinaritra tena nafinaritra ny deal tamin'izany mampanofy fa tsy za moa nahazo privilège tamin'ny Air Madagasikara am'le mitondra an'le dossier aty zany de mivezivezy eto tamin'izany fotoana 5 heures ny décalage horaire reo tena mbetika any mbetika aty fa dia nafinaritra tamin'izany nandroso ny zone France ary tena nandroso satria compétent koa ny ministère zay nampandraiketana an'izy io niteraka asa maro izy io ary ny taona 2014 dia lazaiko aminareo teto fa nanana problème mampiasa ny zone France tamin'ny taona talohan'ny volana marsa teo dia za moa isaky ny tonga de manao rapport kely any monsieur le Toupla to hoe tsy asiko Toupla ngamba fa monsieur le pays amiral hoe zao ndray zao zavatra vita dia teo moa zany no hoe miresaky mba hanaovan'ny président surprise hoe ny ary fa dia ho atao consulat général ianao ao a Singapour tamin'izany satria vita ny tanteraka ny dille hoe satria tany Tsirabe nafinaritra tany moa tsy de nilana hoe zone France zany fa teto zany ny tena maromaro za tsy miteny hoe izy rehetrarehetra Floreal reny sao tsy nataoko reny fa ny akabiazany zany mba za ny tenako nitondra azy avy any Asia zay le izy zay dia tonga moa fotoana hoe saika hanaovana an'le deal natanterahana an'le deal de kinanjo teraka ny 2002 raha teraka ny 2002 dia tsy anjara zany tsy nakivy zany fa tsy anjara zany de mba nafinaritra mo monsieur le président nandeha niainga tamin'ny roplanina de mbola niantso azy tamin'izany hoe mbola ho avy fa azakivy ianao fa toy izany ny asanao paix à son âme tsaroko hatrany izy dia tonga moa ny fitondrany président Ravalomanana dia mbola zany mbola conseiller tao amin'ny ministre ny finance tao amin'ny cabinet zany de anisan'ny mission nataoko voalohany conseiller tao amin'ny cabinet de satria tamin'ireny zany efa saika tapaka ny zone France teto fa ny tenako no nanao mission tany Washington de namerina andreo acheteur teto Madagasikara
dia niverina ny anazoaina indray zany ny zone France teto Madagasikara. Zay zany la tantara amin'ny ankapobeny. Dia anisan'ny nanampy koa ny filora Valomanana nampiroborobo ny zone France teto Madagasikara. Nanampy izy ary nanao appui mihitsy izy. Zay angamba izy amin'ny ankapobeny. Nafinaritra de nafinaritra fa après ny fitondrana président Valomanana angamba de anisan'ny tena nalahelo satria ohatran'ny tsy nirarahiana intsony le zone France. De zary nanontany tena satria maro de maro ny promotion ko ankizy tam'ireny nanambady na izy mivady samy niasa tao daholo hoe nakaiza daholo reny ankizy reny. Satria de nirava ary taty aoriana ary dia tena novaina mihitsy le lalàna. Tsy araka ny tena izy. Tamy voalohany io tena saroto mihitsy ny Amerikanina tsy maintsy misy cantine. Tsy amy resaka WC tsy maintsy amy maolona. Ary za tena anisan'ny mpanara-maso tam'izany. Nafinaritra tam'izany mano, nafinaritra ny ambiance. Nafinaritra mihitsy. Amin'ny 12 alina makeny amin'ny Forelo eny manao fitsidiana falifaly reny ankizy. Amin'ny sakafo le miasa alina. Mahavelona tsara mihitsy ny asa io tsisy aza misy miteny manambany zany tsisy asa ambany io. Ya. Fa nahavelona tsara ny za ny anabaviko niasa tamy zone France. Bon, navelona mivady aman-janany tsara izy. Hitako tsara mihitsy zany. Ka le hoe asa ambany tsy marina zany. Fa dia nampalahelo moa le izy taty aoriana de niravany. Anisan'ny nalahelo mihitsy ne. Nalahelo tena nalahelo mihitsy ne. Ary nisy moa le fikambanana GFP iny le miaro le anjareo am'le miaro fikambanana zareo fa ny akabeazandreo de rehefa misy olana de aty amiko reo. Ka zay mahatsara an'le hoe rehefa manao zavatra angizabe ohatrao rehefa akaiky mipitondra de mireusssir anao satria raha misy olana de tonga anao de manatona. Zay zany ny zava-dehibe tam'izany satria za akaiky mipitondra tam'izany. Zay zany na zava-dehibe. De rehefa misy olana de afaka mamay an'le sosokevitra ianao satria le exemple avy any ivelany koa no entin'eto hoe zao no vahaolana mba hampareusssir an'io zavatra io. De za tena akaiky mipitondra mihitsy tam'izany. Na tamin'ny andro président Valomanana azy de mbola teo ihany. Ka anisan'ny hoe tena nalahelo tena nalahelo hoe mba nakaiza daholo zany reny ankizy reny. Nakaiza daholo. Tam'izany za moa avy any Ambodiady Ambohimanarina no tany nalehibe dia ankizy mitandro zotra. Miasa amy zone France amin'ny Akorondrano iny. Tena ndeha hiasa de eny andalana eny. Nakaiza daholo reny ankizy reny. Asa tsy fantako. Tamin'ny fitondrana teo aloha za tsy hoe manaratsy fa dia kivy tsisy vahaolana. Ka eto dia voalohany indrindra tena misaotra betsaka ministera mivarotra niady. De misaotra betsaka ihany koa ny ambassadrice-tsika any Washington niady. Niady hoe mba hisindray mba roa taona zany satria tena mampalahelo ny tsy fisinasa eto amintsika. Ary io niany mba azo heteran'ny atao hoe ny atonontonony. Sy azo atao ihany koa ny majinika zany io zany ary hitanao rehefa mevitra izy de manjary lasa ohatran'ny ampijaliany le mpiasa malagasy. Manao zay tiany atao. Ary nampalahelo ny fitondrana teo aloha tena tsy mbo niaro ny mpiasa malagasy mihitsy. Zay koa zany mba tiako apetraka amin'ny fitondrana fanavaozana mba raomasy le mpiasa malagasy mba harovy le intérêt amin'ny mpiasa malagasy. Satria mampalahelo reo. Tena mampalahelo reo. Ka zao zava-dehibe raha io resaka 2 ans io aloha tsy manintona investisseur ho avy eto reo. Tsy satria investissement io ngeza de ngeza. Fa zay fotsiny hoe mba tsy very asa zany mpiasa zone France. Zay zany mba tsy very asa. Za eto tena mba miangavy mihitsy totika aminao Andriamatoa Filoha mba ameo instruction ny mpiasa inspecteur aleo mba ajaina le mpiasa malagasy. Fa tsy mety le manalika mpiasa malagasy ty. Tsy mety. Lefa droit de meo azy ny droit. De teo mantsy de tsisy fandraisana ndraiky. Asa mihitsy le fisainan'ireo bandy babakoto teo aloha reo. Tsy haiko mihitsy. Tsy misy fiheverana manahirana tena manahirana mihitsy. De le olo ankizy lasa miravoravo tanana mampalahelo nge.
ny mampalahelo azonao avao nefa le ankizy miasa any ivelany tsy avela hiasa any ivelany maninona tsy ave inona ny atao eto inona nameloma vady aman-janaka inona no avin'le any tena mampalahelo ka za tena mba manantena mihitsy ny ary matoky am'ty resaka fanavaozany ty tena mba dinio manokana mihitsy ndreo ankizy miasa amy zone France eo misy 2 ans zao engane ka mbola itoy foana io zange mahita mahafantatra iny moa anjara mpitondra fanjakany fa io koa tsy maintsy misy atericalao io amy resaka accord bilatéral henoko hoe misy zavatra ilaindreo eto Madagasikara anjara mpitondra zany farany tokony io zay raha te hisitona investisseur tokony omeny tsika tonga de 10 tena 10 taona de am'izay tsika mahasitona investisseur fa raha 2 ans io de tsy mahasitona investisseur io ka zay aloha no azoko lazaina hoe mba arabaina ny zone France aloha ny mpiasany zone France de courage nareo courage fa mba misy aloha mba mino fa zay fitondrana ho lany eo manaraka amin'ny 2027 eo de mbola de mino fa mbola iady alaky le teny aksisika io tsy aksisika fotsiny fa mila teknika io rehefa tsy hay de atsovy zay zay fa miresaka ainay io na tsy ministra na ina ainay io miresaka amin'io zay nefa niady tamin'io na ny hoan'ny mpamme commande zany na hoan'ny inona mpitondra fanjakana inona afaka tamin'ny andron'ny tompoky la Benjamin Ndeparany zany anisan'ny accompagné azy ndresaka tamin'ny Banque mondiale ndresaka tamin'ny américaine tamin'ny feditsika tamin'ny izy io ka tsy imo samy manany andraikiny fa rehefa misy fanampiana de vonona ny tenanay hitondra zetrakefa tsy afaka nolalovana fotsiny izy iny satria araka nambaranao teo malagasy maro de maro no miantehatra am'ireny asa amin'ny orinasa fakaba ireny na inona aloha ataontsika hoe izay fitarainana izay araka efa natsipinao teo moa ny teniny amin'ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky ireny fitarainana ataon'ny mpiasa malagasy any anatin'ny orinasa fakaba ireny fandeha iverenantsika kely tompoko ny makasika ny politika amin'ny ankapobeny sy ny fitantanana ny firenena araka nambaranao teo tsy matetika ianao no azo hoan'io hevitra makasika an'izay fiainan'ny firenena sy politika izay de ho apetrako ny fanontaniana makasika ny eny amin'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao misy ny fanadihadiana atao ny antenimieram-pirenena makasika ny fitantanana tamin'ny fitondrana teo aloha ny hevitrao manokana hoe mety hisy vokany ve izany satria efa maromaro ihany ny fanadihadiana natao teto amin'ny firenena fa tsy tena hita hoe ny pakanakaiza izay vokatra izay manantena inona tsika atao anatin'izao fanavaozana izao amin'izay fanadihadiana ataony eny anifo ny antenimieram-pirenena izay ho an'ny fitantanana tamin'ny fitondrana teo aloha hoe misaotra anao mafampana tokoa niny eto am-piandohana aloha mahafinaritra le initiative le ao amin'ny assemblée nationale amin'ny fanadihadiana na de atao ary efa tara ihany le izy am'ty resaka 4000 milliards etc verty ary zavatra misy io fa oka fotsiny ety am-piandohana alohan'ny hitondrako fanazavana satria eny ho ravainy io de noho izay mody ataonareo mody mikonikonina anao an'io oka tsy fametsifetsetra zay zany aloha zavo zay resaka zay satria hoe aongany io de hoe io nareo fa mody naninanao andrebre aloha zava ndresaka eto moa tsisy samy teny azany fa za mahitsy amy resaka satria arotany io de io nareo fa mody konikoninao hoe anaka ary satria ny mara ihany ny marimara ny moromora ny tsy haiko tsony vadibadika eo ka manahirana hatramin'izay tsy nisy am'izao fotoana zao vao hoe ary izao koa tsara le fandraisana andraikitra fa oka mba olona manana fahaizana am'le andraikitra koa manao fanadihadiana am'le andraikitra fa tsy hoe olona nanao aferana vato aoriny no anao andraikitra ny resaka momba ny jirama ohatra fa oka mba hoe mba hanana fahaizana momba misy connaissance amin'ny resaka jirama no handray andraikitra am'le resaka jirama fa zay raha tsy zay de hoe fiarovana an'le seza overo ravainao anaty consultation io tandremo fa ny olona manaraka ka zay zavatra zay ilain'ny vahoaka feedback zay hoe nakaiza daholo reo vola nindramintsika nefa amin'ny firenena mbola ohatr'izao fanavaozana vao enim-bolana efa zavatra be da be mivitany ireo firitoana nakavola trosa ho an'ny vahoaka malagasy tsika ingena andohan'le trosa ary manoa tsika malagasy ny andohan'le trosa ka hoana zalahy mihinana de avoa izy mitsoka de avy revitaina fotsiny eo zany
ka miangavy anareo amin'ny assemblée nationale miaino anareo ataovy le fanadiadiana voafetra koa ny satria nareo ohatra mangataka session extraordinaire foana vola ngeno mivoaka am'izany tompoko mba ataovy le fomba fahaizana miasa vola malagasy mivoaka am'izany de avoay le izy inona le résultat fa tsy anaovana style Charlot anaovana Charlot gauche droite eo na James Bond avoay tsara mihitsy le izy hoe inona taiza daholo reo volo reo ary eto koa fa zao fotsiny akoloha mba tadeo zay zavatra izy koa fa tsy ilaina koa tompoko le mamoromorona dossier ty oka mba tsy amoromorona dossier ny tenako mantsy efa nigadraindreo fitondrana teo aloha reo namorona andreo dossier napiditra izy fa haiko koa mivoaka tany satria Andriamanitra misy azonao zany ka mbola iny mbola siko resaka iny amin'ny farany ka oka tsy mba amoromorona dossier fa ny zava-marina de zava-marina ry samy lehilahy sy vehivavy fa samy mizaka zay nataony zay mitsoka de aloha izy nge tsy maintsy hivernety any fa rehefa mivernety izy de tsy maintsy mizaka zay nataony izy manana fananany reo zay fananana tratra aloha de alaivo de vany de fa tsy hoe nde hitsotsoaka fotsiny de vita eto ty tantara ty de hoe alamilamy sadeky de hoe vita eto ty resaky ty sadeky koa tokony tsy miditra am'izany satria affaire internet zany nampitondra fahoriana amin'ny malagasy reo mpitondra teo aloha reo nangalatra rehefa nangalatra de hiarany lalàna zay fotsiny fa tsisy resaka sentiment zany reny le be vava ay olona mpangala tany de mody manao style mody manao fizarana zavatra ady be vava aloha la hoany zay nge le izy olona nahazo lesona mihitsy ka zay olo zava aloha tena zava mihitsy ny hoe zao fandeha aiza volana laina tam'izao avoay calendrier tsara ary tsy ampinareo le hitahitako tamin'nyseo tamin'ny télé reny fa aloha tena délégation mavesatra mihitsy satria tsy moramora zany 4 milliards zany tsy moramora zany satria tena io zao ny téléphérique inona ny ilaina téléphérique eto Antananarivo de raha vao toerina am'izany la de gatrainy lany olona tsisy ilaina an'izany téléphérique zany mihitsy ny Antananarivo hoe zany ve ny hoe analana ny embouteillage zany teny olona vendrana mihitsy le olona ary olona manavendrana olona sady vendrana aizany tsy zany ke de nareo le atao amin'ny assemblée nationale de mody bitro fotsiny mihinana salady daholo mody bitro miondrika mihinana salady daholo de zao va mody mitraka hoe olombelona azafady aloha misy olona tena samy teny koa eto amin'ity fireneny ty ampy zay aloha tena olona samy teny am'izay eto amin'ity fireneny ty fa tsy hoe etsy de ifindretra satria atady ahosongosony io de hoe andraindraiky ingany tsy zay le izy fa tena hoe fitiava-tanindrazana ary samy manam-bava de fa nytiny tsy mitovy vava samy manana fa ty tsy mitovy de aza mifampivarotra tsony fefa andro fanavaozany zao ka zay ny teneniko hoe mangataka mihitsy tsy fantatry hoe firy andro no mandeha foana ny extraordinaire non vola ngeny miala amin'io aza mifandany andro koa fa zay atao rehefa atao tsika rehefa hoe anao zavatra ndray andro de manao zavatra ndray andro atevitaina le izy ndray andro fa tsy miravo io de lasa ndray extraordinaire de mamoaka vola ndray fanjakana de lasa ndray de mistyle de ianao mihinana kotleta sy anina foana de ny olona ty mihinana rambo mankasipatsa zafady aloha mba nanana tsara apetao tsara le time zay le izy zay de avoay fa miandry an'io izahay vahoaka ahoana fipetraky le vola tompoko ahoana ny fandaniana an'le vola iza ny naka an'le vola natao ninona izy de aiza sy aiza eninay hoe misy manana hôtely any Dubai any Maurice misy manana trano be anosy be manana hôtely gauche droite misy koa trano mahitsy ananiny alaivo reny manao fanjakany alaivo reny ho an'ny mantra koa raha ilaina fa tsy hoe vita tantara fotsiny ty de atao tantara ary zay koa zany ny zafady ndre marika koa ohatran'ny hitan'ny olona koa zay hoe misy am'reo zany eo amin'ny assemblée eo olona nanao karazany am'teny eo am'le tenin'ny tanora hoe manao zavatra nampome totrany tsy voaenjika de mody mipiripirina ambany sobika eo fotsiny mody mipiripirinao kotrokotrika eo rehefa nanao de avoay de lao raha mahita zay eny endrikendrihana fa zay koa lehilahy tena fitsarana efa higatra hoa de gadrao eo fantatry za fa higatra gadrao fa tsy any akory ny fin du monde
haiko mivoaka any fa le zay nataty de aleoko lahy zavatra nataony lahy zay nanamboarana dossier fa zay mataty ka zay zany ny zavatra tiako teneny eto manoha hoe miandry any amin'ny resaka eny amin'ny Assemblée nationale io manaraka an'io akaiky mivoaka oka tsy fanaovana teatra fotsiny io anaovana ro tantara mbo trampokon'olona isotro fotsiny vahoaka de anaovana dinety kely dessin animé atoa avoainy tena lanonana inona ny fandehany io miandry an'io ny vahoaka tompoko ahoana ny fandehany io voly io de ahoana ny andoavantsika an'io re zany misy nanangana trano gauche droite de rehefa milamindamina de verina de nitara azafady tompoko ka misy action tokony atao de rehefa aroka hoe am'le spécialisation anao so tsy hainao akory le mamaky an'le texte frantsay teny frantsay nefa ianao mendemendy anao an'iny tsy hainao akory ny dikan'le izy rehefa zavatra tsy hay de aleo le olona mahay no hiditra devant zay ngamba tiako tenena amin'ny zavatra iny satria manahirana le izy manjary lasa mipase fotsiny le izy de avao tsisy feedback de lasa manahirana le izy ka zava-dehibe mihitsy ny nametrahany manoha an'izay mifanontaniana zay mitodika eny amin'ny brakisme moa fa niteny dralahy hoe zay tsy matahotra fandrahonana inona moa no rahonany amin'inona koa moa nareo izy mangalatra indray ve anao andrahoana eto koa nge samy lehilahy inona ny fampitahorana eto zay ny asanareo ataovy ny asanareo fa aza to adina kafetsena zay ny mbola veriko so nareo hoe horavaina io de mody hoe eo nareo vao mody andray ndraiky satria hiafinao ambany sobiky nareo ikotritra azafady avoay tsara mihitsy ataovy ny calendrier raha am'zao zay manao an'izay fa tsy hay miandry vimijery vaovao isan'andro inona zany natao androany inona ny natao faharoa inona ny natao fahantelo nareo nge efa manana accès amina rehetrarehetra nareo de taizany nakaiza iny resaka vola zao resaka tratra vola tany Maurice iny roviny iny niverina ny vola ny vola nangalariny le enjany iny roviny iny niveriny ny vola iny de makaizy ny vola iny de le fitantanana ny société koa zao moa izy tsisy risoriso tsony fa normal mandeha amin'ny normal manahoana iny satria rehefa tsisy risoriso anina tsony nge hoe abus de pouvoir ao ataony de mitovy amin'ny rehetrarehetra izy de mandeha daholo ve le société satria nampandeha an'io ke ny amin'ny resaka mampiasa ny heriny izy sy ny relation sy ny abus ny rehetrarehetra ka zay zavatra zay mila zavatra tena fitantanana mitovy atao amin'ity firenena ity manoha ary ny miandry an'izay tena miandry an'izay ny vahoaka malagasy ary za maniry de maniry mihitsy maniry zay mifoana moa le izy hoe maninona le concertation tsy mety tanteraka maninona le izy membotra misy antony zay fa mangataka mpitondra koa mba lazao le tena antony inona ny tena antony maninona le izy membotra foana misy olana ve io moa zany mpitondra efa mivelatra efa manantona ny fiangonana isan-karazany fa tsy mijanona amin'ny hoe fevoka iny zava-dehibe zany ka de mino marimarina fa atsika zany dia ampony fotoana anadiadinro apio le groupe nareo amin'ny parlement fa tsy ampy reo hitako tamin'ny anyreo apio de tokony ho fantatra koa azafady hoe inona ny biographie anareo inona le azafady tsy hoe manambany anareo akory hoe mba hiteny hoe zay tompo de nanana maîtrise tamin'ny resaka amin'ny resaka économie na ohatry zany azafady mba ahafahana manana confiance hoe voazereanareo tsara zany le dossier fa tsy hoe nareo mamboly katsaka tariananiny de nareo nitasan'le dossier na hoe nareo variboantso tariananina tsy azafady tsy hoe manambany an'le izy fa aloha tena mba olona manana capacité mihitsy ny olona hita am'izay mba mivoaka arak'le izy fa arak'le tenin'ny tanora hoe manjary télé misy grain tsy mazava mino marimarina fa voapita zay afatra zay ry rahalahy isany ao amin'ny parlement tena miandry anareo zay miandry anareo ny vahoaka de nareo moa raha tahatsy amin'ny hirimarina nareo mivadika atsasanana de mba maiza koa mba miteny hoe mifono zay fa tsy ao nareo mody manao mampimeo fotsiny sao de manao atolazain'ny olona mifandrebireby fotsiny zay ngamba ny afatra tiako atao raha ny faneho-kevitra tiana andriatrany am-piandohana teo de mametraka fanantenana be dehibe anao am'izao fitondram-panjakana ny fanavaozana
izao na dia tena ataontsika hoe mbola volana vitsivitsy ary no ny tantanany firenena ho an'ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny. Ianao inona no tena andrasanao matoky amin'izao fitondram-panjakana fanavaozana izao ve tiana andre hoe tena vitan'ilay andrasana eto amin'ny firenena ho amin'ny fampandrosoana sy ho amin'ny fankanesantsika makany amin'ny fifidianana? Maro mantsy amin'izao fotoana izao no efa manomboka miseho ihany koa ny fanakianana, ny tsy fahafaham-po ny amin'ny asa tanterahana, ny fanavaozana amin'ny lafiny rehetra, indrindra fa ny any amin'ny lafiny sosialy sy ny toe-karena, ny politika moa efa voaresaka ao teo ihany. Matoky an'izao fitondram-panjakana ny fanavaozana izao ve tiana andre? Voalohany indrindra aloha alohan'ny amaliko an'izay manoa ny zavatra remariko aloha amin'ity fitondrana ity dia mila misaraka mazava tsara ny manao lalàna sy ny mpanatanteraka. Mila misaraka tsara satria indraindray liva izy mifampijabaka. Ny mpanatanteraka dia mpanatanteraka, ny mpanao lalàna dia mpanao lalàna, mpanara-maso dia mpanara-maso. Malan'ny vahoaka dia miobserve fotsiny. Zay aloha zavatra remariko tiako hita tsara zany. Dia faharoa tonga izay hamaly anao. Colonel Michael Kotrindrina Rindrina, za dia zay mifankalala, zay mifankalala fa tsy hoe mifankalala be akory. Za dia tena mideranao amin'ny fitiavanao tanindrazana aloha. Tsy asiako resaka misolelaka zany. Fa mahafinaritra mihitsy ny inisiativa raisinao amin'ity firenena ity. Tena mahafinaritra ary tena mahavelo-panantenana ilay izy. Mahafinaritra na ny fitiavan-taondraza hita amin'ny zavatra ataonao fa olona tia tanindrazana ianao. Ary te hampandroso amin'ny Madagasikara ianao. Te hampandroso amin'ny Madagasikara. Ka dia mahafinaritra. Tsy teny fotsiny aho hoe ekena nge fa nataony teo aloha. Naninona tsy nataony ilay izy? Resaka flyover, naninona tsy nataony ilay izy? Maninona ny efa foto-drafitrasa nandehan'ny fitondrana tery amin'ilay stationnement tery Morona koa, naninona tsy mbaina teny fotsiny ilay izy? Za naninona ny aéroport teny Ivato nijerena fotsiny ohatran'izany? Ka manahirana be, tena manahirana be. Dia hoe rehefa ataon'ny olona ve dia hoe misongona ny zavatra nataony, tsy tompoko. Tsy azoko ekeny zay. Zay nanatanteraka no mahazo naoty fa tsy mibe style ery amin'ny podium ery. Zay nanatanteraka no mahazo naoty. Ka dia za tena mankasitraka anao ary io zao zava-dehibe mihitsy satria io fitaraina amin'ny fiainan'ny olona. Resaka jirama io. Tena zava-dehibe mihitsy io inisiativa ny raisin'ny filoha io hoe nanafatra gasoil tsy hanana problème intsony na resaka fandrarana satria io fahatapahan-jiro io nge misy fiantraikany amin'ny zavatra be tape na mpanao soudure na mpanao asa tanana rehetrarehetra sy ny ara-dalàna sy ny tsy ara-dalàna. Teo alongany izy ny raharaha ianondraraha fotsiny. Ianondraraha fotsiny ilay izy. Fa olana anaovana cinéma fotsiny mody mivoaka any Ambohimanapolo, tsy hita izay zavatra ataony. Miala tsiny tsy hoe fankalana fa zava-misy ny anoteneniko. Io colonel nandray anjara izy tena tonga dia nandray andraikitra. Tena bravo. Monsieur le PRRM. Olona ohatranao ny ilaina eto amin'ity firenena ity ary manana performance. Zavatra remarika faharoa tena hitako tena zava-dehibe koa mba fianarana dia tsisy nanam-po fa hay ve tsika samy eto Afrika eto afaka mifamanky dia afaka mifanampy dia afaka mampandroso. Fampandroso. Teo aloha masy dia tsy maintsy ny Europeanina foana. Tsy maintsy makany Europe foana via sine condition. Hay ve za gaga sady variana. Tsy mandehandeha foana Andriamatofiloha makany Tchad, makany Nigeria fa misy voandalana. Za dia tena zay koa zany lesona manaraka izay. Azo atao tsara mihitsy ny essence. Zay mba traika efa ary dia mba hoentina kary dia aty amintsika koa misy ilain'ny olona dia mba omena azy koa. Zay ngamba tena hitako hoe tena zava-dehibe ary tena niraisina tamin'ity fanavaozana ity zany. Izy irery no talonga anisan'izany hoe taiza filoha teo aloha ve dia hoe ndeha hitetany Afrika. Ny azy mamay azy any Frantsa ihany. Non, tsika tsy voatery hoe tsy maintsy ihany voandroso fa na tsika samy eto Afrika ary dia mandroso. Zay zany ny zavatra hitako ka makahery an'Andriamatofiloha tena makahery satria mahafinaritra mbola atao hoe tsy tena mbola hoe tanteraka le hoe fanavaozana
fa za kosa mandanga zay tsy teny mba efa mba misy fiatraikany satria mba azonao nieritreretra ve mano raha mbola reo olombelona teo aloha mpitondro reo mbola teo amin'ny fiainantsika ohatran'izao tsy angambitsika nankokany ao anaty vilany ary fandrombahana tena manahirana mihitsy tena manahirana mihitsy zava-nisy ary tena saolako tena zava-dehibe tena nafinahitra koa dia tena ny hoe fandraisana ndraikitra am'ireo resaka tanin'olona fangalany anjakazakany reto vahiny reto zay koa tena zava-dehibe tena bravo satria mampalahelo efa tany efa teo le olona 30 efapolo taona de tonga de lasa fotsiny le olona mahitahita tonga de jereny le mpitondra teo aloha fotsiny tena zany nge tena azonao nietreritra ve zany mitomany le olona manina jereny rahalahy fotsiny fa ty mpitondro ty nandray andraikitra ny zarakara-tany tena atao hoe tena zava-dehibe zany amin'ny fahasahiny araky ny teniny hoe tena say izy satria olona ngezany ny divany fa say izy zay zany anisan'ny zava-dehibe ka dia tohizo colonel sy nareo au conseiller mpiara-miasa aminy tena mahafinaritra ary iny moa dia mba nafinaritra kely mba anisany mba nampihetsi-po kely ahy iny le mba fitaomana any ankizy tamin'ny resaka examen iny le nampiasaina an'le tomobile mipetraka fotsiny tao iny tena nafinaritra mba nampihetsi-po kely ahy iny mba nahatsiarovana ny tamin'ny fahatandrona sy tamin'izany andro na dia nafinaritra tena hoe le initiative ny FLOPRRM zany raha vao momba fiainan'ny vahoaka de hitako mihitsy hoe tena mandray andraikitra izy inona tsy resaka hoe misolelaka izy raha miteny an'izany ny tenako zavatra hitsy zany ary efa zavatra tsara koa no ataon'ny filoha ahoana moa izy ny tsy hanovana bravo fa rehefa zavatra ratsy de miteny koa ny tenanay hoe zavatra ratsy zay le izy zay tsy netiny nataon'ny teo aloha de tsy nety zay anaovanareo saroky tranotrano na fizarana zavatra izy zao isaky ny mandeha Andriamatoa Filoha manome foana angizy nofika amin'ny tam-pihavanana mandeha foana izy teto Anosy Zato izy meny zay maray aman-dreny azoko ohatrany hoe voasarina mena ve tsy hitondra iny fiteny iny ka zay maray aman-dreny azy ka dia mahafinaritra fa tohizo Andriamatoa Filoha zay ngamba ny azoko lazaina mety izy hatreto mbola maka fotoana mbola lavitra ny amin'ny resaka tena fanarenana Madagasikara fa raha hoe calculena aloha performance zay nataonao par rapport amin'le fotoana mipetrahanao teo de azo lazaina hoe mahazo ianao 9/10 tsy ataoko 10/10 fa tsy mety 9/10 no meko anao de zako hoe bravo efa mamaraparana ny fotoana sahantsika toko satria eo amin'ny 10 minitra eo sisa no ananantsika maranana ny fotoana omenanao zay 10 minitra izay hitondranao ny ataontsika hoe fampitinana an'izay nambarantsika rehetra teo zay sy ny hafatra ihany koa na ho an'ny mpitondra zany na ho an'ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fanavaozana zao voalohany indrindra aloha dia misaotranareo aloha zaho efa nisafidy mihitsy hoe hiatrika amin'ny tsy resaka ntsony resaka politika satria efa io moa samy manana andraikiny fa de hiatrika ny fandrarana zay ngamba nisy satria zay koa no ny anarako ary de ho ataoko zany ho fanompoana ny firenena ny zavatra tiako ambara ngambany dia hiverina kely am'le état fédéral sy resaka unitaire teo samy misy araky le teniko teo hoe samy misy lafilasany sy lafiratsiny daholo le izy dia aleotsika mba hiaino hoe rehefa mandeha fotsiny ny fitsinjaram-pahefana amina région dia mandeha io fitondrana io satria ny akabeazan'ny olona nge ho sefim-poko tany ary inona moa no karama ho raisinao fa de fitiava-tanindrazana le olona de oka koa ty resaka tolotolotra ty oka mba tena mba hoe fidininy vahoaka ny fotony le izy fa misy calcul ao anatin'io manjary manakorotana fiainan'olona le izy dia rehefa hoe ny any hoe raha te handeha am'izany état fédéral zany tsika tsisy maharatsy azy akory tena tsisy maharatsy azy mihitsy zany no teny an'izany fa mbola tsy fotoana an'le zany tompoko manjary raha zany no natao zao de lasa forcine
de mampizarazara antsika malagasy. Zay zany ny zavatra tena marina. Ka miangavy anareo mpanao politika, nareo no mitaiza ny vahoaka. Malahelo nareo, malahelo hoe maninona mivangongo any, maninona no ranona foana mitondra. Tena ekeko zany. Vahoaka koa nareo mpitondra mba hanana eko tokoa. Zarao io. Zarao io fandraisana andraikitra io. Io hoe na mamafa-trano na ny chauffeur fampantroana amin'ity firenena ity zao zany. Ary tsika mbola azo lazaina hoe Madagasikara ngeza. Fa mbola raha ny resaka hoe envergure tsika mbola kely. Amina resaka hoe fahefana sy fitondrana zany. Zarainy io de samy manana ny andraikiny. De ambe fahefana zay tokony hanana fahefana ampandroso ny faritra misy azy. Zany tsy midika hoe fédéral zany. Zany tsy midika mihitsy hoe fédéral zany. Fa le izy tsy omenareo fahefana le olona fa manao tsangan'olona fotsiny, mandray karama fotsiny. De zay nge no mahatonga azy mitomany an'io le mpanao politika manoa. Tomany izy satria io moa de resaka foana nareo Antananarivo ao. Nareo Antananarivo ao. Zay foana ny resaka rehefa makany. Nareo Antananarivo ao. Nareo Antananarivo ao. De normal be le izy anona ka zarao le fa ameo andraikitra. Ary sivy mihitsy ny télé autonome ty satria mamenatra hoa. Io zao namako le PSONAM le maire ny le lasa teo beavana tany Toliary, le tany Inde iny. De gaga be entrepreneur izy iny. Za nge lesy Tsinandrio izy. Aiza no ahitana vola ipehana ny atao amin'ny aninazy satria vola ato nge tena tsy ampy ray vola roa volana telo volana koa re. Ny amin'ny commune. Fa de za fotsiny am'iza le entrepreneur. De za no mipehany karamandreo de voalasa izy de tonga de nisy problème le commune. Azonao zany. Ka eo zany tsy mila fahaizana mihitsy io a. Ary mila olona spécialiste mihitsy ny amin'ny fitsinjarana izy io. Hoe ahoana ny fanaon'ny olona. De ahoana ny atongavantsika am'le hoe autonome ndretra. Fa mahamenatra zany hoe mbola veriko ihany hoe io manan-karena be i Tomasina nefany tsy voalony karama amin'ny mairie ao Tamatao Tomasina. Tsy mahamenatra zany. Ary problème malavo zao foana. Problème arere. Le olona koa nge mamelom-bady aman-janaka. Mamelom-bady aman-janaka le olona ka zay angamba mba tiako hoe mba hodinidinihana sotsakotsakoana alohan'ny irositsika amin'ny concertation. Za ho avy andrainjara mavitrika amin'ny resaka concertation mba hifandinihana samy malagasy. Io moa mialatsiny aloha manoa. Za koa tsy afaka andidy zay tapaka ao amin'ny concertation rehefa tapaka ao ny état fédéral akory atao. Io ny vahoaka ny miara-manapaka ke. Rehefa tapaka ao fa ny adidiko fotsiny eto. De mba milaza zay mba expérience zay fahitako azy. Fa zay tapaka infolomy telo zay tapaka ao de tapaka. Zay ao tapahana daholo le zay tapaka ao de tapaka. Rehefa zay ny tapako ny be sy ny maro de ajaina nge ny fanapahan-kevitry ny be sy ny maro. Ka ny hafa ny ahy sosokevitra ary tsika moa démocrate foana. Tsika manaiky ny hevitry ny be sy ny maro ka mino marimarina fa tokony ho tapahana koa ato le resaka datin'le concertation. Satria manjary lasa mampieritreritry olona hoe inona fa inona ankehitrihana. Fa inona ankehitrihana objectif ao anatin'io maninona lesy ny tsy tanterahana. Ka aleo mba ho avoaka am'izay le daty io moa hoe tsy andotam-pianan-ketra eo angamba nanaovana an'le izy de amino fa ato am'izay ho tapahana le izy. Ary alefa parcelle loatra an'io le izy hoe tanora sy ny mandeha ny anona rehetra fa rehefa hoe andao tonga de miara mirony. Miandrandra an'io ny vahoaka malagasy ary kiondalana lehibe ho an'ny Madagasikara taorian'ny zava-niseho teo aloha zany ty concertation ty. Satria io de tsy anavahana anizaniza fa ho an'ny malagasy ray tsy vaky volo. Manantena zavatra amin'io malagasy. Ary oka mba tsisy fanampinampim-bava na nisy anao calcul politika mihitsy ny amin'io. Fa tena oka samy mitondra ny tena feoany. Zay le izy zay. Ary dia eto moa de manana roatra ihany manoa. Eto Ampamaranana. Namana tery ao amin'ny CENI namana ianao tena mino fa tsisy tsony le fitaraina loatra ny taloha reny hoe
nisy ny olona tsy nahazo mifidy na nisy foana ny problème ao aminareo amin'ny resaka valo fitondrana ty fifidianana ty ampitaiko aminao zany ianao moa efa nanipika tsara fa tena anao ny asanao ara-dalàna ka dia manantena anao koa amin'ny CNIO zany Andriamatoa Filoteria fa tena anao ny asanao tokoa ny anao tsisy fanavahana tsisy calcul politique fa zay tena ho lany eo de tena ho lany mbola manana fotoantsika zao ary za mahafantatra ny compétence anao sy ny fitiava-tanindrazanao ka dia zay koa no mba tiako ampitainanao président Teria io koa satria io efa saika cyclone io eo saika najanona tany mihitsy io satria tsy mitondra fahombiazana fa lasa mitongilana foana be da be zay nefa ny lesona ndraisitsika teto amin'ity firenena ty tena okizay ampy zay fa andao am'izay tsika tena narina ty Madagasikara ty satria tena reraky tsika ary zay le faharerahany zay no tsy mahadakoro mano tsika mbola marefo loatra ny ekonomia nefa andeha am'le resaka fédéral de isy rapadango raha vao zay ary mora afaibletsika vis-à-vis ny investisseur manao zay tiany ataony refa satria fatany hoe reraky reto de proposeny de tonga de izy manjaka zay maharatsy any zavatra io de farany raha hoe tsy ekeniny aty amin'ny central la izy de tsy anaikiny eny amin'ny fatra de isy fifandonana lava eto zay nge zay ny tena arrivé an'le tiako teneniny ka za mieritreritra hoe na fanomanana ny resaka toe-tsaina na ny resaka hoe infrastructure amina faritra isan-karazany amin'ny resaka fédéral reny mbola maka fotoana mbola velontsika raha ny hevitro manokana zay fa mbola averiko eto foana rehefa zay no zakany rehefa hoe tapako be sy maro tompoko araky ny tenin'ny filoha teo aloha zay hoe rehefa raha mihinana ny sakay de miara mizaka de eo tsika de miara-miatrika eo miara-miatrika eo tsika fa ny azy mba tsipy fotsiny satria Madagasikara tsy ana rery tsy anao rery mano tsy any parlement rery ny assemblée nationale rery na ny mpitondra rery fa atsika malagasy 5 tapitrisa ka ny tenanay de olona mpandray andraikitra zay olona tezaina tany Azia tezaina tany Singapour malagasy fa tsy hoe fa ny kolotsaina tany mba nafinaritra anay ny natoy izao anay zay tsy matahotra amin'ny teny zany zay fandehany eo de fandehany ary zay tsy matahotra mijoro amin'ny marina fa zay fandehany eo koa de fandehany fa ny tsy marina zay tsy momba ny tsy marina ka eto am-pamaranana angamba de zay no tiako ampitaina mahafinaritra atao hoe mahavelom-panantenana tena mahavelom-panantenana ny fitondrana fanavaozana ary tena ngamba kosa ngamba tsisy teny hoe tsisy zavatra hoe tsy mandeha mandeha tsara eto zao ary raha izao no hoe zao allure zao no jerena de afaka vita zavatra betsaka ny fitondrana fanavaozana mbola tsy teny amin'ny resaka position aloha fa zavatra tonga de tsara mahitsy fotsiny amin'ny zavatra vitany ary mahafinaritra le fitiava-tanindrazana amin'ny colonel mahafinaritra toizo ary de mirary soa anao sy ny vady aman-janakao mba ho salama tsara ianao ary men'Andriamanitra saina matsilo atsany ho ararovany foana ianao mba meny saina matsilo ianao amin'ny ty fitondrany ty ary tsy ho lavitry ny olon-dratsy amin'ny fakapana ratsy sy ny olon-dratsy zay amingananao zay angamba ny tiako amaranana azy fa dia farany de misaotra ny décor misaotra amin'ny manoa misaotra ny technicienne am'izao fiavinany za tsy de efa izay mihitsy za tsy de iteniteny tsony satria za koa mahay vava loatra de manahirana za tsy rehefa hoe saina de rehefa vava de za koa nianatra ny ady zay koa za olona tany Azia fa tsy am'izany tsony akory fa dia zay nafinaritra lizy nafinaritra ny dingitsika menada mianaka teto dia mirary soa ary dia samy mivavaka ho an'ity firenetsika ty mba tena mba androso maro Madagasikara fa tena tsy ololovin'ny mpanao politika nge tsara fa oka le politika maloto sy le fitiatavatseza zay angamba ny teny farany fa dia misaotra betsaka ny décor
nanasa. Ankasitrahanao tompoko mitondra n'izay fanehoan-kevitra izay tato anatin'ny ora iray niarahana tamin'ny fandaharana leo resahana hanao ny sehatra teto amin'ny Record Madagasikara. Isaorana ihany koa isika izay nanaraka ny fandaharana tany an-tokantrano na izany ho an'ny teto amin'ny fahitalavitra na ny any amin'ny pejy Facebook na ny amin'ny YouTube ihany koa. Dia aza adinoina fa misokatra ho an'ny rehetra ny fandaharana leo resahana hanao sehatra. Mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.